Misaona ny tontolon'ny zavakanto any amin'ny faritra ny Sofia amin'izao fotoana izao satria araky ny fantatra dia nindaosim-pahafatesana ny mpanakanto Sofia Goma izay mpanakanto zanaky ny faritra ny Sofia iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa eto isan'andro. Tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Nitondra tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsivoko zay dia ny mahakasika ny vaovao mampalahelo avy any amin'ny faritra ny Sofia iny no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndaolo resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Député Rémy Djawjan feno roa taona sahady ny nahalasanany. 12 Jona 2024 no nindaosim-pahafatesana tao Maurice ny sombavambahoaka voafito tao Antsihirenivohitra ny faritra ny Sofia iny izay nitondra nandritra ny 12 taona be izao. Sombavambahoaka nanana ny mahizy azy mamimbahoaka sady mijoro ho an'ny tombotsoam-bahoaka ary eo anilan'ny vahoaka hatrany na amin'ny tsara na amin'ny ratsy ity sombavambahoaka izay nitondra tao Antsohihy tao anatin'ny 12 taona ity. Verolomanga, very ray aman-dreny, verim-piahy sy mpankahiry ny vahoaka ny Antsohihy amin'ny fahalasanany. Tsy maty kosehina anaty fon'ny vahoaka ny fitiavana sy ny herim-pona ananany. Feno roa taona sahady ny nahalasanany, tsaroana mandrakizay ny anarany sy ireo asa soa izay vitany ho an'ny vahoaka ny Antsohihy iny ka dia mirary azy handriam-piadanana hatrany. Ity solombavambahoaka ity araka izany azo lazaina fa solombavambahoaka izay tena nahavita be raha teo amin'ny tantaran'ny solombavambahoaka ihany no resahana satria nitondra tao anatin'ny 12 taona be izao. Ary mino sy matoky ny rehetra fa raha mbola teo izy dia mety tsy voahozongozana ny toerany amin'ny mahasolombavambahoaka azy zay fa satria tena mamimbahoaka raha ity solombavambahoaka izay nindaosim-pahafatesana ity. Andao am'izay ho resantsika ny vaovao mampalahelo avy any amin'ny faritra ny Sofia iny ny amin'ny mahakasika ny mpanakanto Sofia Goma. Andao aloha ho fantarantsika iza marina ny mpanakanto Sofia Goma. Raha ny tantarany groupe Sofia Goma fohifohy no resahana amintsika dia toy izao manaraka izao. Iza tokoa moa izy? Mpanakanto feno misehatra amin'ny gadona Gomalahy avy any avaratry ny nosy iny raha izany Sofia Goma izany hoe avy any amin'ny faritra Sofia iny any Befandrinany moa no tena fiaviny. Izy dia teraky ny 20 Novambra 1979 tao Befandrina avaratra. Randriantovo Yveson Olivier na Sanson no tena anarany fa Sofia Goma no anarana maha-mpanakanto azy. Manambady izy, mananjanaka izy. Fony mbola kely dia efa tia lamozika ny tenany. Rehefa afaka baccalauréat dia nanohy ny fianarany tany amin'ny universitény Barikadimy tany Toamasina tany ny lehilahy. Ny taona 2024 no nanombohan'ny tarika Sofia Goma tamin'ny ilay hira nitondra lohateny hoe Hajao ray aman-dreny diranany izay fotoana tena nampalaza azy moa tamin'izany fotoana izany. Nanomboka teo dia nitohy ny fanohizan'ny lamozika ka namoaka hira maromaro sy nitety faritra maro tao Madagasikara sy tany ivelany ny tenany. Ao Antsohihy ny lehilahy no tena mipetraka ankehitriny. Mpanakanto feno ny lehilahy sady mpitendry no mpamorona. Olona tsotra tia namana no sady tia fihavanana no tia fiarahamonina raha izany mpanakanto Sofia Goma izany. Raha ireo rehetra ny fanerasera taminy mahafantatra tsara fa tena olony fo ny lehilahy ary tia manampy namana ihany koa. Raha iny amin'ny faritra Sofia iny dia tsy misy tsy mahafantatra an'izany mpanakanto Sofia Goma izany satria izy raha teo dia isan'ny mpanakanto tena nalaza raha tany amin'ny faritra Sofia iny nanomboka ny taona 2024 izay. Ary efa hitany avokoa raha ireo faritra Sofia iray manontolo iny tao anatin'izay seho izay nataony tao anatin'ny lazany amin'ny maha-mpanakanto azy zay.
raha ireo mpanakanto zanaky ny faritra ny Sofia ihany koa dia tsy misy tsy mahafantatra an'izany mpanakanto Sofia Goma izany noho izay fahaizany mihira amin'ny gadona nentim-paharazana amin'ny hoe Gomalahy izay gadona avy any amin'ny faritra ny Sofia iny. Raha mahita sy raha mahalala mantsy fa any amin'ny faritra ny Sofia iny dia tena mbola maro ireo lalana izay tena ratsy ary manano sarotra no handehanana amin'izy ireny. Fa noho ny fitediavana amin'izay amin'ny maha-mpanakanto azy ireo izay misehatra amin'ny balina Ankalamanjana izay dia tsy maintsy mandeha foana na dia ratsy aza ny lalana. Ary ny fitaovam-pitaterana matetika dia ny traktera sy ny sareta sy ny isan-karazany irony fa vitsy ny lalana izay azo lehan'ireo fiara izay azo lazaina hoe fiara tena raitra. Ka tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy arak'izany ireo mponina sy ireo mpanakanto any an-toeranany rehefa te hamonjy izay seho izay ho ataon'izy ireo any ambanivohitra any izay. Ka tao anatin'izany indrindra no nahatonga any mpanakanto Sofia Goma izay nendosam-pahafatesana ny Alahady 20 Jona 2024 lasa teo raha ny vahiny teto an-tany 70 taona noho ny accident izay nahazo ny tarika rehefa avy nanao fampisehoana tany Bemahetsaka commune ambanivohitry ny Ankiabe Salohy distrikany Mandritsara iny. Tsy mpanakanto Sofia Goma ireny nefa no maty tao anatin'ity loza ity fa maty tsy tradrano niaraka taminy ihany koa ny mpandihy vehivavy iray izay tao anatin'ny tarika hatrany. Dia mbola misy mpanakanto hafa indray no maratra mafy any amin'izao fotoana izao tsy iza moa izay fa mpanakanto Tsatsa izay zanaky ny faritra ny Sofia hatrany raha niaraka tamin'izy ireo avy nanao an'izay seho nataon'izy ireo izay. Raha ny fantatra dia olana ara-teknika ny fiara tracteur izay nitondra azy ireo no nitera-doza ka namoizana ny ain'ity mpanakanto zanaky ny faritra Sofia ity. Ao amin'ny tranom-pondolona Mandritsara no andrasana no famangatsikany araky ny fampitam-baovao izay voaray hatrany. Ka maro arak'izany ireo naratra tao anatin'ity lozan'ny famovoizana ity ary mbola manaraka fitsaboana avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao na dia misy aza ireo izay tena maratra mafy ary mety mbola ahina ihany koa ny ain'ireo sasany. Ka dia mirary fahasalamana ho an'ireo izay marary mafy amin'izao fotoana izao ary mirary finoana feno ihany koa ho an'ny fianakaviany manamanjo an'ity mpanakanto Sofia Goma ity sy ilay vehivavy mpandihy izay niara-maty taminy tao anatin'ity lozan'ny famovoizana ity. Enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Mandriam-piadanana ny mpanakanto Sofia Goma, ny tantara sy ny tsara vitanao dia mitoetra foana ary ireo kanto sy ny gadona izay noentinao dia mitoetra eo anatrehany ireo mpankafianao hatramin'izay foana ka mandrakizay. Ny tsara vitanao tsy ho voafafa fa tantara ireny. Izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa eto isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.